fanazavana makasika ny antona hoe intoxication alimentaire na ny fanapozinana ara-tsakafo ny mpitsabo izy ireo izay nanambara fa mila soroana ary mila fidividy sakafo hoanina mba tsy hatongavana amin'izay. Raha ny fanazavana avy amin'ny dokotera dia misy karazany roa ny intoxication alimentaire na ny fanabozinana ara-tsakafo. Misy ny hoe intoxication alimentaire amin'izay fotoana izay le sakafo mihitsy no poizina. Ohatra hoe champignon. Le champignon tsy tokony hohanina zany no hohanin'ny olona dia poizina zay le sakafo amin'izay fotoana izay. Ohatra hoe animaux marins, misy karazany zay le antsoina amin'ny teny toxicologique hoe ICAM, intoxication suite à la consommation des animaux marins. Dia misy karazany valo le ICAM fa ohatra hoe gestion requin, gestion sardine, poisson récif, poisson ballon, tortue, misy karazany zany reny mety poizina le izy rehefa tena hohanina. Misy fotoana koa reny fa misy fotoana zany amin'ny andro mafana ohatra mamoaka misy karazana ohatra ny toksika hohanin'ireny mitsiry anaty ranomasina, hohanin'ireny biby ireny. Dia amin'ny fotoana ihinanany azy zany, raha amin'ny fotoana iny olombelona no mihinana an'ilay biby dia voapoizina izy. Intoxication alimentaire zay. Zany hoe mazava zany amin'iny fotoana iny le sakafo mihitsy no poizina. Fa misy ny antsoina hoe toxi-infection alimentaire. Amin'izay fotoana izay indray tsy le sakafo no poizina fa le fomba nikarakarana an'ilay sakafo no nahatongavan'ny loto sy nipoizina tamin'ilay sakafo. Anisan'ny trangam-piseho etsy amin'ny service Réamed et toxicologie Ampeflo ny fahabozinana ara-tsakafo vokatry ny fihinanana sakafo toy ny composé sy ny maro hafa ihany koa. Nanamafy ireo dokotera fa tsy ny composé no ratsy fa ny fomba fitehirizana na ny karakarana izany izay tsy ara-pahasalamana. Misy manao an'izany tamenaka atody atodina ganagana no atao mayonnaise dia mamiteraka toxi-infection alimentaire zay. Dia mazany reny zavatra reny collectif satria be da be any anatina mariazy eny an-dalana be da be ny olona no mihinana dia lasa collectif le izy. Zay le antsoina amin'ny teny scientifique hoe TIAC, toxi-infection alimentaire collectif. Ohatr'izay zany amin'ny ankapobeny raha hitondrana fanazavana momba an'ilay intoxication alimentaire. Raha vao misy fisehona aretina amin'ny tranga toy ny mandoa, mivalana, mararikibo na manotika dia tokony manatona toeram-pitsaboana avy hatrany, indrindra ny zazakely izay tsy mahazaka ny fahaverenan'ny ranobe loatra ka manafaingana ny fahasarotan'ny aretina ho azy ireo.